Miary dia toerana iray nanaovana sorona zazavavy eo amin'ny 12 taona. I Miary dia toerana iray manan-tantara ihany koa any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Marina fa commune rurale ity toerana ity. Tolia na Maninday no anarana fiantsoana ny reniranon'ny Fierina izay hita ao amin'ny commune rurale Miary tany amin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Araka ny tantara dia nandalo tantsinanan'ny Miary io renirano antsoina hoe Tolia na Maninday io ary manimba volo sy mamono biby fiompy ary olona maro no maty n'ity renirano ity isaky ny vanim-potoana fahavaratra na asara. Ka ny mpanjaka nitondra tamin'ny vanim-potoana io dia namory ny vahoaka nitady ny tokony atao mba hialagna amin'ny loza ateraky io renirano ny Maninday na Tolia io tamin'izay fotoana izay ka tsy maintsy avily miankandrefana hoy ny mpanjaka. Tamin'izay dia namaly ny mpanjaka ny vahoaka ka hozy ireo dao angala ombiasy na mpimasy. Dia nekeny mpanjaka ny hevitry ny vahoaka dia namory ny ombiasy na ny mpimasy ny mpanjaka tamin'izay. Fanontaniana no napetraky ny mpanjaka tamin'ireo ombiasy rehefa tonga teo amin'ny lapan'ny mpanjaka izy rehetra. Hoy ny mpanjaka hoe vitanareo ve mampivily lalana io rano io? Fa izao nataony hoe hainay iny mampivily lalana an'io any. Fa alohany hanatanterahana an'ilay asa, ianao mpanjaka mila manatanteraka sorona amin'io rano io. Mila isoronana zany ilay rano. Dia hoe tsy isoronana biby io rano io fa isoronana olona. Dia mangalanao mpanjaka zazavavy kely 9 taona ka hatramin'ny 12 taona mbola viery. Dia io zaza io tsy vonoina fa alevim-belona. Dia nitenenina zany ilay mpanjaka tamin'izay hoe alaivo zanakanao mpanjaka anaovana ny sorona io. Dia ilay mpanjaka zany tsy foiny ilay zanakanazy. Dia namory vahoaka ndray ilay mpanjaka. Dia rehefa nivory zany ny vahoaka maro dia nametraka fanontaniana zany io mpanjaka io hoe iza amintsika vahoaka no mba tapa-kevitra mahafohy ny zanakatsika anaovana ny sorona io fa mila isoronana ilay rano. Dia hoe tsy isoronana biby fa olona zany tadiavina zazakely zazavavy kely eo amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 12 taona mbola viery. Dia iza amintsika vahoaka zany mba tapa-kevitra hoe hanome an'ilay zanany zany. Dia ilay mpanjaka zany tamin'io fotoana io nampanantena fananana maro zany. Izay olona mahafohy ny zanany. Tamin'izany indrindra dia nisy mpivady mananjanaka vavy tokana eo amin'ny 12 taona eo no nanolotra ny zanany ho atao sorona ho fanavotana ny mpiray-tanàna tao amin'ny commune rurale Miary araka ny fitantarany Ramatoa Erinirina mpikarakara Miary ao amin'ny faritra Atsimo andrefana any Toliara. Rehefa naheno an'io zany ilay vahoaka maro misy olona mpivady mananjanaka vavy tokana ry zareo. Dia izy mivady zany nanapa-kevitra nanome an'ilay zanany vavy tokana. Dia zanakan'ilay olona mpivady zany ilay nalevim-belona amin'ny foto-kazo afovoany ao zany. Dia ny fomba nandevenana velona azy zany satria moa ilay kakazo mbola tsy teo tamin'izay fotoana izay. Dia nihadiana lavaka zany eo natao bevata bokeo natao laly. Dia nampidirina tanatin'ny lavaka io ao zany ny vilany lehibe anankiray. Dia nampidirina tanatin'ny vilany io ao zany ilay zaza. Dia io kakazo amin'izay zany hoe sapakazo anankiray misy fakany. Ohatran'ireny misy fakany midina avy any ambony reny. Dia io fakany kakazo io zany nampidirina tao anatin'ilay vilany dia nitazomin'ilay zaza ohatr'izao. Dia nisaromana sarony vilany ao amin'izay zany ilay zaza dia nitotokana tany ao.
Dia rehefa vita totika tany ao zany le zaza, natsangana zany le sapany kakazo, misy fakany midina any anatin'le vilany. Dia iny sapany kakazo iny zany natsangana natao sahala amin'ny mamboly zanakazo eo ambony lavaka nandevenana an'le zaza. Tsara ny manamarika fa tsy ilay zazavavy na levimbelona no naniry ho lasa azo lehibe ao miary araka ny fahafantarany be sy ny maro azy, fa ilay azo natazomin'ilay zazavavy no nitsiry ka niteraka azo lehibe sy maro ao miary ankehitriny araka ny fitantarany Ramatoa Erinirina Atrany. Le sapany kakazo natao teo voalohany zany a, io zany lasa be vata be anivo ao io dia niteraka le kakazo maro be tazatsika ato. Taorian'ny fandevenana ilay zazavavy dia nisy ny fombafomba natao tamin'ny renirano ny fierena na maninday na tolia izay agnarana ny antsoina azy taloha. Dia rehefa vita fandevenana zany le zaza, vita fambolena le kakazo, dia piasan'le fanafodiny zany ry zareo mbiasa. Dia nisy famonoana omby mazava loha zany tamin'ny toerana io eo amin'le nandevenana an'le zaza eo. Dia io rana omby io zany nalaina tamin'le ino moa ty sajoa saba, zany hoe le ohatran'izao zany ny raha io. Dia natao anatin'io sajoa saba io ao zany le rana omby, dia nangalany zareo rano miverina tery, rano mody tery amin'ny renirano tery zany, dia natao anatin'io rana omby io ao. Dia nalaina zany ny fanafodin-dry zareo mbiasa tamin'izay natao anatin'io rana omby io ao. Dia nalain-dry zareo mbiasa zany ny kobain'ny mpanjaka, manjaka be tany, nosorana an'le rana omby misy fanafody iny. Dia lasa amin'izay ry zareo nandeha ery amoron'ny renirano Maninday ery zany, satria moa Maninday zany anaran'le rano tamin'ny fotoana io. Dia rehefa avy eny zany ry zareo nitenenindreo amin'izay zany le rano avara tsy miery miakandresana amin'izay. Dia nijotso tao anaty rano ao zany le mpanjaka, dia nataony eo ambonin'ny rano eo zany le teny. Dia le ombiasa zany mamafy an'le rana omby anaty rano ao. Dia le rano mandeha mafy aby any zany amin'ity kobay ty ato zany misy rano manaraka azy, misy somary mandeha miakandresana zany. Dia eto amin'izay zany nataon'ny zareo hoe miherena manavaratsy. Dia ry zareo ombiasa amin'izay zany niteny tamin'ny mpanjaka io hoe ataotsika fierenana anaran'le rano manomboka androany. Zay zany nahatonga le hoe fierenana. Dia anaran'le tanàna ataotsika miary, satria moa le rano zany miary aby ao, lasa miakandresana. Dia avy amin'ny fiarian'ny rano mandeha miakandresana zany nahatonga ny anaran'le tanàna hoe miary. Fa anaran'le tanàna zany tamin'ny voalohany nataon'ny zareo hoe Befotaka. Dia miova faharoa Namangoa. Dia rehefa taty aoriana zany lasa natao hoe miary. Dia anaran'le renirano iray zany tamin'ny voalohany nataon'ny zareo hoe Tolia. Tolia zay zany anaran'le renirano taloha. Zany hoe avy amin'ny anaran'le renirano Tolia zany nahatonga le hoe Toliara. Dia miova faharoa lasa Maninday. Maninday dia andesin'ny école université Maninday io. Rehefa taty aoriana amin'izay zany fa vita le sorona nataon'le mpanjaka, dia natao hoe fierenana anaran'le rano. Dia le zaza zany efa tsy nesorina tao fa najanona amin'ny toerana io ao hatramin'izay ka hatramin'izao. Zay zany ny antony mahatonga azy hoe tsy azo tondrana kapa satria mbola ao zany le zaza. Saivina fa toerana manana ny asany fangataham-pitahiana ny ao miary ankehitriny tsy maintsy manala kapa na kiraro rehefa miditra amin'ity toerana ity. Olona maro samihafa sy avy amin'ny toerana maro isan-karazany no tonga mangataham-pitahiana amin'ity toerana miary ity amin'izao fotoana izao araka ny fitantarany tompon'andraikitra.